miaraba ry pijery ajaina am'izao ariny alahady izao ary manasanao anaraka ny fandarana l'actualité indray am'izao fotoana eo anatsika izao fa iny fandarana l'actualité amin'ity ariny lahady faharoan'ny volana desambra ity andriamatoanay voraolodinina tsy zoina tsony ho an'ny pijery na ho an'ny sedra politika na ho an'ny sehatry ny literatura ambava dia kabary izany miarabanao andriamatoanay voraolodinina ary misaotranao nanaiko vain'ny fandarana am'izao alina izao mameriny indromana na ny antitra namana fa sy pijery ny matevia am'izao alina izao a ka antitra nterina ny araba zay efa natolotra ampijery teo a igarikitra itsodiko velan'ny domenaka folatsaka anaty totsoka ka nenika mivanotola atsika tsiraray aby ary mbola mafisiko amin'ny fiarabamimpanao ragaso manao hoe arabaina tratry ty andro alahady samy salama ny tsiraray avy samy salama mandritry ny taona avokatra fona navokana nona araba tongivitra ny anareo ka nikely voakitikitika lehibe safosafo araba topoko lahy araba topoko vavy eny ary fiditra avetrany ao anatin'ny fotoatan'ny fandaharana isika am'izao alina izao andriamatoanay voraolodinina ny zavanitranga isananamarika ny herinandro rehefa nitodika treny anosikely ny maso ny fiandohan'ity herinandro ny farana ity dia ny fionana teo aminareo parlementaire eo anivon'ny CST tamin'ny lopikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny voakangazety nalaza be nareo tamin'ity herinandro ity ary lay karazana ohatrany hoe famalina ny ativitra nafana be tao anatin'izay androm-panjakana misy anareo zay ary indrindraindrindra ilay hoe fomba fiteny sy fanehonkevitra teo anivon'izay androm-panjakan'izay dia isany natonga lazabe ianao manokana dia voakihana tamin'ny resaka sy ny fomba nampitanao afatra amin'ny prime ministre inona marina ny tena zavanitranga inona marina ny tena niseho natonga nyreny rehetrarehetra reny tao anatiny ty androm-panjakana ambony amin'ny tetezamita ity mitsaotranao namana fa nametraka fanontanian'izay ary eto am-piandohana dia tiako manamarika fa nisy nanakina ary misy koa nakasitraka ary eto am-piandohana dia misaotra ny vahoaka malagasy vaky volo indrindra ireo vahoaka maro zay ho asehoako eto nysoniany a zay nitera manokana hoe ny ela ka tsy nisy nitelokafatra intsony ny parlementa malagasy satria tiako no milaza fa anisan'ny nanaovako politika ary anisan'ny tsikerako ny parlementa hatramin'izay dia ny voalohany le mpanaso asy mpitondra fotsiny pikabary mpitondra hafatra faharoa le mpiatikatikatira sy tombotso fotsiny ary fahatelo manarakarak'izay a dia le tsy mba mitondra amin'ny fiom-bahoaka fa ny fionony antokony noentiny ary natonga ny teny hoe tsy solombavam-bahoaka nisy teto fa solombavana antoko aka ataoko kabarinjatovy izy tia avy hatrany dia vetivetesina pikabary ny tenako mahafeh tsara ny teny malagasy sy ny kolotsaina malagasy ary eto am-piandohana dia tiako no milaza fa ny pikabary a dia tsy mpanao tsinjery maimbotry ny boka manisa ratsana ka hoe firingatsanao ka boka diny le fangahotra ny totondry rehefa tiampomey ny pikabary dia hay no mampome ary anisany namoaka boky voalohany momba ny atsika nakabary aho zay voarakitra ato ary amanalina nefa miparitaka nanerana ny madagasikara zao tontolo zao raha resaka fihavananakabary dia tsy mpanao gazety no melesona na andriamato prime ministre fa izany nanoratra voalohany koa ny ady akabary sy ny fihavananakabary amanalina koa ny efa miparitaka manerana ny madagasikara raha velakevitra noresana iza koa no nanao velakevitra kabary be indrindra ampanetry tena lazako an'izany ary mba tsy tenena koa manalina tsy amarivony dia ataoko hoe manjato ny mpianatra efa navoaka koa voarakitra anaty boky koa izany iza ihany koa nitondra ny toro lalanao zay teny kabary zay boky nalaza indrindra nandehibe indrindra teto madagasikara nitarika ny tanora toro lalanao zay teny kabary sasatry ny manota ity izay ary amarana ko azy dia namoaka boky hoe ny politika ny kabary sy ny kabary politika satria tsy taty ny atotoan'ny sasany ndrandray a le kabary politika ka veriny kabary politika malaso asy mpitondra fotsiny ny atao fa tsy mitondra ny fiom-bahoaka afatry ny vahoaka no metiko dia nahazon'ny afatra ny mpanatateraka tiako atongavana dia tsy hanora tena teo voatango aho nalaza tena teo papelika natontonina famavita azy ohatra ny be voaka mandeha metsena fa ny fitenindrazatsika tompoko dia mazava fa ny mitelikafatra no mahabe kipo inona ny afatry ny vahoaka nampitondray ny tampoko namana fa raha nangataka fionana ny tenako tamin'andriamato prime ministre lehibe ny gouvernementa zay lolohaviko atapoloha taky ny kitana sy ny volana ary masoandro satria vovonany diany loha ny varivary andrean'ny tafony felatana mangaky angatsaka dia tsy nandray izy
ary ny famaliny tao dia tsy voarainy satria ireo manodidina azy ireo no mandamina ny fandaram-potoanany noho izany rehefa niona tamin'ny gouvernement ty zay dia mena azy ny afatry ny vahoaka mariako fa ny solombavam-bahoaka sy loolona zay voalaza lalam-panorenana dia mitondra amin'ny fiom-vahoaka manelanelana ny vahoaka sy mpitondra ka rehefa tsy entinao ny fiom-bahoaka namana fa dia reny vahoaka makeny amin'ny trésimier reny reny vahoaka makeny ambojatovo reny reny vahoaka nitorabato sy mandoro-trano reny fa raha ny vahoaka ry nitondra ny feon'ny teny masika be mo reny fa namo tsy masika fa entitra ny teniko tao dia tsotra laza izy fa 50 ny mpanolotsaina 50 izy eo fa araky nisa eninay dia 70 raha nangataka tamiko ny filopoko tany maro satria mariako fa raha Tananarivo renivohitra roa amby 70 fokotany dia misy mpikambana feno sy mavitrika ao amin'ny fafisainky avokoa dia nangavy reo filopoko tany io ny karamanay Andriamatoa CST trosa nefa efatra alina ary dia nanontaniako Andriamatoa Premier Ministre hoe nahoana ny be loatra ny mpanolotsaina ao ny atao mpanolotsaina manolotra saina mpampianatra teny malagasy koa ary reako zany satria za dia nisan'ny sekretera général fifangombona mpandalama malagasy nanontany aho hoe ohatrinona ny karaman'izy ireo ary vola any aposinao ve ny anakaramanana izy ireo sa volam-panjakana satria ny karamana ny filopoko tany ary efatralina trosa nisorako teo mihitsy ministre ny décentralisation fa nilaza efa efa voaloha izy io faharoa manakakarak'izay Premier Ministre neutre ianao tsy momba ny atsainy aroa nahoana ianao manao nini satria le nini io misy miandany io raha ohatra ka mirotsaka zao ny filohandrenegena rajoelona zay tsy misy masakana firotsahany dia ianao nitondra vonjymaika eo miaraka amin'ireo filohan'androm-panjakana roa dia tsy matoky anao izahay satria efa manana fiandanena ianao ary indrindraindrindra eo amin'ilay hoe karaman'izy ireo ary fiteny malagasy tompoko mialatsiny ny namana teandrazana velo ao professeur sy ny namana leocasseur fa teny malagasy zany atoto zany cerveau sa tsy zaka ny atoto anao mahatonga anao makampanolotsaina be deabe tsaroko tsara namana fa ny tenin'ny ray aman-dreny-ratsirahonana raha mbola filohan'ny tao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy tamin'ny professeur zafy hoe tsy ho avadiky ny mpanolotsaina anao ny anao dia kotytsika raha manao katsikato tsotsotritsika fa ny karamana mpanolotsaina na Premier Ministre zany raha kely indrindra dia atao hoe eninetsy efa matratra ny 200 millions zany FMG ny karaman'io zay evitana lalakely eto Antananarivo sy manodidina zay nenjena ny filohandrenegena rajoelona manao lalakely fa nahoanany dia menan'ireo olona reo fotsiny dia nentina namonona an'izay namana fa dia tonga sasany zay ireo le parlementa zay manaso azy fotsiny lay miandro karama fotsiny tsy miasa dimy volana fa rehefa tonga fandraisam-bola izy voalohany eo ny anay Andriamatoa fa za filohan'ny voamera ny fanajariana ny tany sy fitatanana ny fananatany zay ananana olana betsaka saiko etiko any amin'ny Andriamatoa Premier Ministre satria hatrany avaratrano tonga ty amiko daholo ray ny mpanolotsainay ray tiako milaza aminareo vahoaka malagasy vakifolo fa io mpanolotsaina raha io dia tonga fiten'ny tanoko zay izay no mitsikaraka amin'ny aposinay maka mpanolotsaina teknisiana fa nilavina tsy misy satria tsy manam-bola ny fanjakana za dia sa milaza fa nampiakatra avo ny anteny andoolona iny adevitra tao satria raha ningavy lela-paladisy isa tsy nataon'Andriamatoa Premier Ministre nanao pain-d'octre natsoany ary mba raha vao mifito sasany iny izahay fa so lava loatra tsy namelan'ny parlement raha tamin'ny dimy sasany maraina satria ny fiom-bahoaka tsy azo atelina ka hoy aho hoe ampanajana tanteraka mpitiavana ary isorako voaka malagasy ary za dia mbola milaza voaka malagasy ho tony satria ao anatin'ny fiandranam-pirenena sy firaisakina-pirenentsika ho tony tsy dia ho tezitevitra fotsiny ny amin'ny ray aman-dreny leocasseur da didinao tsara ngamba fa nitahaky olona tao amin'ny 13 mai ray aman-dreny leocasseur tamin'ny fotoanandro fa olona fito ny voatariny ary nitrohan'olona vato izy ary izay no natonga anay tanorana anao politika satria ireny le mpivadibadika foana miova-palitao foana ka milaza fa tsara ny zavatra ny soe tao ary tonga tany am'mpanatanteraka avokoa fa saingy anara-maso zay ny asan'ny parlementa manara-maso ny asa mmpanatanteraka izay tsy mpanao lalana fa mpitady lalana ary rehefa tsy manatanteraka izy ireo dia hitsoka iany amin'ny vahoaka amin'ny akapobeany rahajerena dia isan'ny sehatra ilalaovana an'izay hoe fiarahana maina ao anaty fahasamihafahana zay ny sehatra misy anareo amin'ny androm-panjakana toy ny CST na ny filan-kevitra ambony tetezamita
ny zavatra nitranga mantsy taorinan iny dia somary tsikaritro hoe nahatohina ny zanaka varatra ny zavatra nitranga ny teny ianao hoe teny malagasy ilay izy fa fampiasana azy a na fomba nanehoana ny hevitra dia mety nanohitohina matoa nisy an'izay fanehonkevitra izay a satria misy ihany koa ary tsy azo lavina zay fahasamihafana raha kolotsaina misy amin'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara izay ahoana ny fieritreretanao an'izay satria pikabary ianao a ny fahafahana miaramaina ao anatin'izay fahasamihafana izay satria ny zavatra rehetrarehetanao tsy mampaninona ny eto imerina mety hanohina ny olona sasany raha ny amin'ny faritra tahaka nitranga zay tsy oto amin'izay izy ty zany diso zany milaza aminao fa ny zanaka varatra be dia be nanohatra taty amiko fa za tsy tianao polemika amin'iny taorina ny alatsinainy taorina ny alatsinainy arasosika toseho ny mpanao gazety a raha ohatra ilainy zany fa tsy resaka mandany andro diso zany na nitadiavako fiaonana tamin'ny prime ministre ane na manafahy dia asehoko eto e fa ny fitarainana tany Anosibe sy manodidina avy any amin'ny zanaka varatra fa misy aty tany goavana mamono loatra an'izao any ary toy ny fitarainana ary nataon'izany na mifanohatra le zanaka varatra ny anarako ary tamin'ny volana 5 volana Jolay 2024 dia raha olidininy samy hafa raha aminay zao dia manompa satria tsy mitoetra izao mifanohatra ny anarako fa ingaitsiko mangazy mangidy malemy ingaitsy nan'ny atsara-panahiny satria vahoaka tsy atao taninarivo ao nge karakaraina io ny soratanaka ty amiko satria fa tambola izany no azo hitondrana amin'ny feo fa tena marina tamin'iny ary mbola nisy zana sete zanaka varatra zay ampilafy hafa ny teny tamiko hoe za ozy tena misaotranao mihitsy fa tavitanao ny avitra fa ataoko faranososina ny teniny zay ihany ary ozy mahekisetra be amin'ny fitenenana fa azo tosy nentina ny temporisena ozy zay ny fiteniny teo za moa tsy dia manao teny vary aminanana mba anato-tsaronana lay hevitra tonga tany satria na tsy ary voatsindrona koa zao maty zavatra mety iseho raha tena nieno ny hevitra filaky hevitra ambony teteza mety amina marina ndray matao prime ministre amin'ny maha mpanolotsaina avy ny teteza mety anay dia teony eo any ny apitson'iny dia mety hoaina ny mpanolotsaina azy raha namaly izy hoe misy ilanisam-paritra afangeny tamin'ny andro angailay vony napetrako ny dia hoe narailay vony ary mpanjaka afaka nataony dony hery rehetrarehetra tsy nanao fandaniana ohatr' zany izy raha nataony nandriamatoa prime ministre ane ka roamboapolo faritra roamboapolotsika raha isam-paritra ny mpanolotsaina dia tsy nisy olana fa mbola 7-5 fa roa manarakarak'izay netiny io nanaritra roa tsy niteny sanatry ny vava hoe tsy ampisainy ianao prime ministre raha zay dia voatako izy amin'ny katolika tsy niteny hoe dondrany ianao prime ministre tsy niteny an'izany a fa aty-do zany a fiteny zany a mbola ao anaty jereo ngakibolana ary ny teny metomerina ane fanakaiky amin'ny teny malagasy ofisialy aza tinony ary olona hitondra firenena zany koa dia tokony mataty ny feom-bahoaka sy ny hafa-bahoaka aleo ary izany no teny angeny sa ho andrasako eo vahoaka marobe ho atseo koa fe soniany amanjatongeo a ilahatra eny mahazo arivo izay vo hiteny ka nytiako apetraka dia tsotra fotsiny hoe natao olona ho ihany ane olona anakoho dia namany mialatsiny manonona anaky tendrazana ary velo sy andriamatolo okasiora ihany ary nahazo tsiny izy ireo ary zany mbola mampitony any namany eto izay pomba zay ny teny hoe tsy mety reny ataony reny tsy ny sady resetany aminy nanona taminy nandriamatoa prime ministre tsy andriamatoa prime ministre ampianatra lo manotrondro izy telo lango maso ny vary tsy izy mihitsy ny ampianatra ikabary fa raha tianatra sasany mbola mampianatra hatram'izao mpampianatra mpanao gazety aho any amin'ny sekoly ambomomba ny eta siserasera amanjato ny mpianatra efa navoaka anay ary manampahaizana daolo misy atao amin'ny gazety malaza fa le mpanao gazety tiako tolazana zany zao misy ato amintsika mpanao gazety vitsivitsy tsy onge tsy hoe rehefa basy vava fotsiny ianao dia mpanao gazety mialatsiny a fa misy etika io ary zay mahatonga gazety sasany amafan'olona fitaratra sisa ka mba ampisy lanjany angeny a dia zay mametraka ihany hoe okotsika mpanao gazety a zay nandrasako tamin'ny gazety tamin'iny dia fanadihadiana ary zay amin'ny parlementaire dia mety hiditra amin'ny enquête parlementaire ary zany ngataka izany raha lainy zany hoe rehefa filohan'androm-panjakana ve na ny président anay général Dolay ary mialatsiny tompoko fa raha be indrindra mimpanolotsainy raha be indrindra hoa raha be indrindra ataoko zany 20 fa tsisy an'izany akory a fa raha misy angamba 20 nefa zany ny androm-panjakana mpanao lalàna zao lalàna rehetrarehetra zao tsy nisy zanaka vary tetika zay foana nge le fomba tety hoe ary zay ny tsy nitiavako an'le fédéraliste io sady mombokevitra ny décentralisation
fa io foana efa tamin'ny andro taloha nentina ampedina foko sy ny sisa zany milaza aminao fa hatrany nahazo fakasitrahana manokana zany na ivara olodinina filohan'ny voamera amin'ny fanajariana ny tany raha tsy mino anareo dia aso eto ny vice président ny tsiranana na de koa Patrick Monibou nisaotra hoe misaotra zay moa mialatsy fa pralazy dia fanao ela misaotra lesy fa nisy olona tany anosy be tany de koa miteny hoe na ivara olodinina namahany olana amin'ny fananantaninay ka oviny alay mba andeha hoany aza dinona fantatro tsara ny fomba ny de koa zokoko lahy efa sous-préfet tany administrateur civil hitotravyatrany amin'ny avy tantsika satria fotoana mandeha ary tsy ampy raha ohatra ka lava le fanazavana tsara ihany ny tsy fatany vahoaka amin'izay fa hoe natao reny mba hanakombonana ny vavana olodinina tsy hitondra amin'ny fiombahoaka ka izay dia mitondra amin'ny fiombahoaka foana na iny kiantra na iny kidona zay zay dia apetrako eto foana io ary vo malaika misakika anay zany ampiseho mangarahara fa ny tena marina tsy nisy voavalin'ny mpanao gazety le volalalilany fotsiny amin'ny primature amin'ny tsy mipetraka any amin'ny tombontsom-bahoaka kasika ny azy tany nitirantsika avy hatrany tamin'ity herinandro ty ihany koa dia niseho ny resaka ny gazety mikasika ny maromaro ny raharaha anaty tany eto Madagasikara fa isan'ny araikiray nisongadina zany ny fanakianana sy ny fanamarinana nety ny mpisolo vavana Andriamatora Valomanana mikasika ny tany nanorenana ny hopitaly Manarapenitra ny Kianja Maki sy ny lazana fa antico ireny ary karazany hoe misandoka ihany na mitovy amin'ny mpandromba ny olona izay manorona eo amboniny ianao anatin'ny voamerina misarana fananatany koatra za moa sady technicianna ny politicianna technicianna ny domaine nandritry ny taona maro fantatro tsara mihitsy io avofiako tsara tanteraka ary mbola tiako mampatsiahy sady ary fa any amin'ireo vahoaka malagasy zay samihafa mantsy ny olana amin'ny fananatany sy ny ady tany anisan'ny olana lehibe amin'ny fananatany zay sisa tsy vaovao amin'ny primature lefitra mety de fampandroana sy ny fanajariana ny tany fefa maro ny ezaka nataon'izy ireo neto amintsika mantsy rehefa nakina de betsaka fa rehefa ohatra kosa hitondra vahaolana de tsy misy taloha raha ray volana maka na telo volana maka fanamarinana fananatany amin'izao fotoan'izao efa efatrandro raha misy vonina mandray zay mampanara-maso ny esa-panatanteraka anay raha tsy mariny zany taloha raha herintaona manao famindrano amin'ny domaine zao efa roapolo andro vonina ny anara-maso fa ny tsy voafamity zao le boky rovitra tsy ny sisa izay io mivoamera amin'ny fanajariana ny tany zay nitarehanay isorako ny filakevitra ambony tetezany taretra fa efa nandefa tolo-dalàna ary any amin'ny gouvernemanta nresako amin'ny prime ministre koa io satria 910 taona zao ny domaine rovitra dolo ny boky rehetrarehetra ao ny akabiazany de tsy afaka mame fanamarinana ny ao ka de asa ndray zay na tena hiasa maro nreo mpanolo-tsaina prime ministre reo andinika an'io fa zay ma tsy manana ray volany zareo andiniana azy kanefa ao anatin'ray volany efa tapitra ny fivorinay tsetsatetsatsiaritra tiako lazana an'izany de tsotra ny manao hoe ao amin'ny mpanatanteraka onge tena misy anina lesoka ka raha nanisany fomba iray na nalana ny vahoaka ny filoha teo Lomakaravalmanana de tsy nijery ny tombontsom-bahoaka fa nijery ny tombontso manokana ary tazominay zany hoy izy manao hoe zany nampanototra an'io fa raha mbola misy hafa za totofako voalaza ny lalàna tompoko fa natany vita titra na vita kadasitra amin'ny olona iray ka misy ny ilay mifanjakana azy ho fanasoavam-bahoaka de azo atao zany ohatra anaovana hopitaly anaovana sekoly anaovana lalana anaovana kianja sy ny sisa de azo atao zany fa saingy misy komisiona mandinika andoavana ny onitra amin'izy ireny fa raha retany nandriamatomahakaravalmanana meloha le voalazanao teo aloha teo a de izy ireny de tany-bahoaka ihany naverina tamin'ny vahoaka tsy azo ampitovina mialatsiny amin'ny maître ihany trahako fa ny olana mpisolo vavana izy de tsotra mpisolo vava karamany azy ka raha vo tsy misy olona miady tsy mahazo vola izy ary zany samy teto koa teny teto tamin'ny mpanao gazety eo amin'izao fotoana zao a de misy mpisolo vavy eto a mampaniraka ny vahoaka nakotana de izy miaro azy avy eo zany hoe mpisolo vava mexenery ary za koa mbola samy teny fa misy mpisolo vava koa ny dalo akehitriny hoe miaro ny dalo hoe andano mangalatombo za miaro anao avy eo de tsy haiko hoe karaha male avoaka zany a vidina omby ny antony de tsotra fotsiny reo tany reo ny ka tany-bahoaka ihany tsy mitovy ny teo aloha sy akehitriny satria le taloha nakatany ho amin'ny tombontsoa manokana natsany olotokana fa izao amin'ny fanasoavam-bahoaka ka reo a de tany expropré mba hoe ataoko farango sosona
nalainy fanjakana ho fanasoavam-bahoaka fa le an'ny tiako manokana sisisa tanyn'olona ihany na o tena verina tamin'ny vahoaka ary ohatra tsy faly am'izay zareo a dia afaka mangataka onitra any izy fa io ngeny nampiongana anisany nampiongana andravalomanany tsy nalainy ratsoelona io mialatsiny a tsy nalainy filohandra ratsoelona io ho anazy na nalaindra olotiny na nalain'lainy fa ho fanasoavam-bahoaka lalàna velonao zany tsaka fatampitsolo vava ka zany rehetrarehetra zany a de ohatra miteraka mampalahelo any hoe izay ka nanaiky nanao soniny tondrozotra ka napiditra ny andininy faroapolo de mba ho fampitoniana mba efanekeny tsy dimy ambe efapolo fa saingy zao ay le olona sasany iverenyreny a mbola tetiky ny azony taniny ndray ka arem-bahoaka izy reny a ka ara-dalàna avokoa manaovanareo fanadidina ndray mba ataovy ao amin'ny layonina hoe antaniny vahoaka izy anytianareo ho an'ny tiako ve zay orinasan'olona ray sa ho an'ny andriamatomaka valomanana le kianja le fanototofana io sa ho an'ny vahoaka mpanao mba fanatanjateny ala am'y vola sa hitsabona amin'ny vahoaka malagatsy vakivolo eto de manaraka oatra fa tsy anara-penitra mihitsy ny hôpitaly hatram'izay a raha tsy misy hôpitaly manara-penitra eo mba hahafana mamindra ireo maraka eo aloha anamboarana ny teo aloha ary modely fitaratra ao amin'ny madagasikara nisy ny hôpitaly manara-penitra eto a zany hoe taloha vola misy fa niapetratsana azy tsy misy zao ny vola tsy misy nefa betsaka zavabita ary raha misatsa milaza eto aminao namana fa sy vahoaka malagasy fa raha mivola nety mpitondra teo loatra am'izay nety mpitondra tanora io a tsy nisy 4 mitsony teto tena samylazan'zany aho fa zao tsika tsy zay mpitondra teteza mita tsy nisy foxoaniny zay telotona fa velona foana ary eto de gaga ary miantso a zay olona le milaza hoe docteur en sociologie nandefa message taty amiko mialatsiny aminao fa aminay zany olona sociologue zany de tokony hitovy amin'ny ministra tompivavy ministra nadinaramaky so jereny fiainam-bahoaka fianao milaza docteur en sociologie nefa navaky tapakapoka tsy menao ny olona ary matetika ny tsy mahita asy eto madagasikara mandanonareo manao de inona diplomenao sociologue tsy lany dinidinika marina pikabary no miteny aminao namana fa ary reo atsatona ny bokony soratako fa samy milaza fa nimpolo isanjato mipikabary te tsika mpianatra avokoa ary tena namoaka mpianatra maro fa zao tsy vitany kabary ty marina ny teny filohan'ny tetezamita hoe asa fa tsy kabary fa ny anay am parlementa kosa de kabary arahanasa hitana vokatra ka zao tsy vitan'le hoe fampandradrina fiarahamonina teoritsony fa avy atrany de vavany ka milaza koa fa matio arano fitsapakevy-bahoaka ary tsika hoe hôpitaly manara-penitra sa tiakoa nomenan'io a de nareo any ny amaly azy ia tsy eto Antananarivo ihany no hitrangana olana am'izay resaka raha an-tany zay a fa saika eran'ny Madagasikara dia mipetraka izay olana izay manahoana satria voaresakantsika Antananarivo a efa nampisosationana ianao mikasika ny nosy be any amin'ny faritra diana manahoana ny fandraisana an-tanana ny fikarakarana an'ireny indrindra ny atota taratasy avy any amin'ny faritra zany satria misy ny elanelana misy ny falaviran-tany a betsaka nefa ny olana mbola tsy hovany tsy eto Antananarivo any a fa za moa mandray ohatra zany de rehefa mandray ohatra de tsy hoe mpanao kakatsykaro na mpandrafitra akatsy varavarana na dokotera matinitazo fa mialatsiny koa tamin'ireo gazety zay laza hoe ny andaolodinina ny tanànany aky tsy vita ny diso zay ombodakadindramamy mipetraka samy laza aminao a fa tsy nisy volimpolo angamba tany amin'ny commune fa isorako ny commune fa nandefa mpiatsa anankitelo fa raha nisy tsy fandre-palema natao amiko tao a de efa vita amin'ny poste de police nataonay re lalan-dratsy rehetrarehetra reny tsisy fanampiana avy fanjakana na infran azy zena hatramina silla jiro very ary izany no makany amin'ny jirama miantso any efa mipetraka doniny ampolona rehetrarehetra sy ny sisa fa saingy zao a tsy ampy raha nangataka ny tao-pasapito sa manamaky eto a fa intelo a tiako mitondra fa mpitombaratratry ny vahoaka intelo a tany amin'ny commune amle torape nohon tsy nisy de namea manetsiny a volaposiko fa ekeka mantodra-drano tiako apetraka hoe tsy maintsy nyresaka ny teto aloha satria tony akaiky raha tsy resaka ohatra nararotokoa ny nansany zay vahoaka maro amanjatony ny angavy anay hoe amin'ny tany amin'ny agriculture sisisy io de eo fanando 19 million fm zay izy ampidirana jiro de hoe nisy tonga ndray hoe namidiny tamy 2002 namidy tamy karana tany 6 hectare ao anansana sy akerana tsy tamin'ny andro anay fa zao le olona vao mipotra namidy tamy mena fotsiny no mena raefran hoe anaovana 35 000 logement siematy de namidy siematy tam'izany fotoana zany tamy karana iray eto
Tananarivo onansana io ary zany laza fa ratsy voavahany aty tany nansana sy olo anao dia tapitry nansana fokotanina satria nanotrano pokotany aky tamin'ny agriculture dia tiako milazan'ireo vahoaka reo fa nifandresy lahatra ry sorako anaty ankolafy azy aza misy ministre ny agriculture Andriamatora Vatomanga Roland dia indrony ao zay mianaka dia fandresy lahatra dia nanaiky izy fa sotony le fanohanana nataony tany amin'ny Jirama tsy amezana jirongeo zay mipetraka amin'ny tany agriculture reo fa satria niaty moa zany amin'izao fotoan'izao le désaffectation tikan'izay amanjatony reo netiko ny feona dia nanaiky izy ary mifanao fotoana zay amin'ny atalata zao mino fa olon-dehibe mifanaiky dia mahazo fahazavana zany reo vahoaka ireo mba izy jiro dia tahak'izay ihany koa raha ohatrany aloha nidirako hoe ahoana moa no jerena amin'ny sasany no miara malagasy eo amin'ny posara dia nanoratra taty aminay ihany koa apetrako aminareo reo vahoaka marobe ireo varotra daholo reo amanjato dia gahaka na manafa tsy tamin'ny andro naindray ny posara tompoko azavaiko aminareo dia tany posara io posara io dia vazaha mpanatany teto anisan'ny nanakarena mitovy amin'ny fianakaviana miantsira nano nanarana fianakaviana Ramakson reny zany anisan'ny betany indrindra teto tamin'ny andro vazaha dia tany posara io ka rehefa latsan'oto posara dia ny tany mbazaha rehetra naverina tamin'ny fanjakana latsa fanjakana dia atany mpanjakana izy io azo anrehetra nangatahana fa saingo kosa rehefa tsy nisy naovana tsena dia natolotra ho an'ny mpivarotra izy io zany hoe betsaka nangataka an'io tamin'ny mpanjakana io satria mipetraka teo taloha ny CDMT ny TDS mbola tamin'ny mpanjakana izy dia menantsena ny mahagaga dia tamin'ny taona 19 dia nisy navita titra tao marianay raha otiko eto namana fa izay mifilakevitra ambonin'ny tetezamita zany dia efa misy ny enquête parlementaire zay efa nekeny rehetra amin'ny resaka litige foncier ny aty tany io ary andinika izany zay amin'ny faraiky amby folo ny volana décembre ho avy zao ary eto dia miantso mivarotra rehetra amposara fa nisany hodinianao anao enquête izahay satria mampalelo dia mba maro any ny asa natao fitondram-panjakana dia lasa miady atrano zay samy mpitondra fanendrikendrika nalatsiny rahanonona anarana hoe lasa mampalelo indray ny vice premier ministre nydidy fananatany sy fanajariana ny tany fa tena miasa io anga io fa noho ny tsy fahafantarany sasany dia lasa raikitra niaty ka misaotra ny président Ramakson nisan'ny tompokevitra tamin'ny enquête parlementaire dia ipotra ao iza marina ny tena nangalatra tany teto dia isy mangarahara rofanina reo mpanao gazety manasangely mpanao gazety rehetrarehetra reny amoaka lahionina fa no enquête parlementaire izay hoe iza no mivarotra miposara dia mariako eto fa tsy vice premier ministre Iado Randriananavelo no nanao sonian'io tsy ny DG ny domaine amin'izao no nanao sonian'io fa nisy manapahefana tamin'ny andro mpitondra roa teo aloha nivarotra an'io izy tamin'ny mpanjakana io dia misy mipotra amin'izao fotoan'izao androkan'ireo mpivarotra reo hoe anay ny tany tsy misy anaiky an'izany na iny kiantany iny kotona ary efa milaza izay fa moka taratasy moa zay mivomeora tsy misy miala hoe anareo mpivarotra ary efa nytelefoneko tany amin'ny commune lehibe ny tsena tsy taditiko ny anaran'izy taona tsokantsotariby hoe aza miditra amin'eo ianao zay efa raisiny atao filakevitra ambony tetezamity io satria dia io dia tamin'ny mpanjakana ka raha omena ihany io dia tokony omena an'ireo mpivarotra ireo nisy mihitsy efa nidina teny filohan'ny tetezamita tamin'ny taona 2010 président ny tetezamita nahitan'io tamboho be io hoe oravany io fa misy le paipaikady tany dia omena amin'ny mpanambola ka tiako apetraka aminareo hoe betsaka ny ady ataonay ary zay nge mba tonga na mbola milaza reo mpanao gazety reo ny otsaka solombavam-bahoaka na ivara olodinina dia mariako aminareo fa raha ohatra ka tsy novainy filoha teo aloha lalàna dia lany député ateo oya hoe tsy resy afa tsy lany fi zany be vato indrindra teto Antananarivo fa laingy zany hoe ranareo reo miotsaka tsy mialatsiny ary vonona ny faninany zay amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary vonona ny fanazava amin'ny vahoaka izahay amin'io satria be loatra ny etahitam-bahoaka ary tsara koa milaza amin'le mpanao gazety lazan'iny fa ho amiko teo ny lisy timpokambana amin'ny fahafisainky ao anatin'ny fokotany roa amby 10 ohatr'izany ny ateviny eo tsy zay tsy malasaka vavany ohatry ny ako tabebaka fa feom-bahoaka tsy izy atelinay ka mikasika ny amposara dia milaza ao retany rendanitra am'izay olona miseho manana titra amin'io am'izay olona miseho miaroaro ombadika io fa efa mandeha ny enquête parlementaire ary tsy maintsy aseho anay io
hoe ty io a ary zay tsy anaiky ny analanangopivakotra ireo a satria nangataka tamin'ny fanjakana kory eo a nefa de tsy nomena fa misy mavitatytika efa nanoratra any amin'ny domaine izahay hoe mieux dahôly ny atao tantaratasy rehetra amin'io de ho tratrana eo hoe ranona no ministra nanao sonian'io ranona no conservateur nanao sonian'io ho antanina eo amin'ny filakevitra hoe iza ny nampanao anareo fa mariako aloha fa tsy tany teteza mity io fa tany amin'ny taona enina sy roa arivo tany hoany no ny varotana an'io fa era amin'ny Madagasikara de milaza koa io zay a ame ohatra anao fa misy moa milaza ny sasa manao hoe naivra olodinina miaro ny domaine foana diso zany za mbola tsy tamin'ny manoratra am'izay niainako tsy mbola tamin'ny vatomandry a fa tamin'ny télévision nahitany olona tany raha matoko amin'ny fitopolo taona nitaraina taty amiko nanoratra on taratasy de laza izy manao hoe zay ozy izy a nahitanao tamin'ny télé fa antitra ihany aty ozy a navezivezin'olona any amanoro a maka ny vatomandry a de avezivezy foana de misy mpanambola saika angalatra ny taninay a ity ny anarany tisy ty azo nareo asaina ny vice prime ministre fa netoko tany io taratasy io netoko tao amin'ny devian'ny domaine de efa nandray fepetra izay am'izao fotoan'izao tompoko de efa nisaotra le olona tamin'ny manoro fa azo ny taniny tsy nandeha tany akory a ary efa nandray fepetra zay tamin'le lehibean'ny domaine tany tsy nananako eo namasy io ary am'izao ny domaine am'izao de tiako milaza mivoaka rehetrarehetra fa efa misy fandaminana ny domaine sy topo a amin'ny fifamindratoerana satria ny olona rehefa mipetraka amin'ny toerana raha ela loatra de lasa everiny kanazy io de manao tsinotsinona voaka za koa mbola milaza fa ianareo zay tsy mahiteny frantsay ka miditra ny boam-panijakana satria ny lalam-panorenana nandiny faefatra de milaza fa ny teny malagasy ny teny pirenesa makanesa ny ampoko fa zay tsy anaiky an'izany raha misy koa mpiasa-panjakana kitakitanareo vo nisy zao tamin'ny herinandro tao amin'ny topo ny kitakita olona namezivezy olona de natsoko ny sefony ary ny alatsiny tamiko ny sefony a satria le olona de tambavotra mialatsiny tsy mahiteny frantsay asimo mameno an'io hanina io a de fa azo le olona ny sarytaniny ka rehefa savy reo amin'ny gazety taratra mitondra ny fiombahoaka mijoro tsy matoky namaso na prime ministre na filoam-pirenena izy na izy de lazainao fa kitrakitra raha izany kitrakitra de mialatsiny fa tsy maintsy kitrakitra zay a mizavatra tsy mety ka ny tiako apetraka de ny hoe tsy eto tananarivan fa voajerinay dolo reny rehetrarehetra reny fa ny tiako apetraka fotsiny de hoe aoko tsika mandeha patonina za moa zany a de namoaka boky hoe to lalana tsotra ho amin'ny fananatany ho an'ny vahoaka fa saingy nahato le izy satria nisy namadika indray le izy hoe fitadiavam-bola de najanoko loha le izy a fa miandry kely a de ho zaraina fotsiny izy io atsoatso rehefa milamina fa matsimbola ny antony de tsotra ahoana moa ny tsy hovidina kosa le boky manota boky kay ohatrany tony ane ka manany le miloko dolo sisisy de zavy manota le boky 5,000 sy ray alina nanotanangay de omena fotsiny le izy nefa tombontsoam-bahoaka nefa ny de mibota sisisisa ary rehefa itrosatoka ny olona de le olona mpanohitra sasany ndray manao hoe io nge zavatra tsy anina ka efa misy moa olona laza hoe hiara iasa hoe laza matsy volan'io ka raha voaka lefa matsimbola de omena fotsiny izy io raha tsy mivoaka moa zany a de ampifatarina ka manerana amin'ny Madagasikara risorako manokana amin'ny président Laramakson zay mitetan'izy ireny izy fa za fotsiny kosa mamiangavy any olona sasany a mba tsy anarareo tamin'ny fahatsokan'ny président Laramakson ka angalatra tan'olona ianao a tany vitatitaka sy vitaborona amin'olona de avy hatrany de tsy foanao fotsiny am'izao a de avy anao manolo bato mafana ty mialatsiny fa andea mato président Laramakson de olona tsotra izy za président mifanajariana ny tany izy filoalevitra fa izy koa mifandripalemana fa ao amin'ny lalàna kosa de misy miaro ny zoan'ny tompony ihany koa raha tanyrazako zao ve vitatitaka sy vitakatahatra amy de tsy foanao fotsiny am'izao ary eto de mba anararoatra na manafay laza fa marina fa misy le lalàna manao hoe raha tany vitatitaka vitaborona amin'ny olona iray na vitakatasitra ka roapolo taona tsy ngara iny fa namaintisan'olona milaly de azo angatahana izay le hoe prescription inquisitive kanefa io tsy hoe avy hatrany de azonao azy fa mbola mangataka ny fitsarana ianao aloha de misy didim-pitsarana mbola misy fitsirehana fa tsy hoe zay tan'olona rehetrarehetra zao a de aholanao angalarinao de avy eo hoe lazainao fianao nanamainty milaly teo a de ho alainao le tany mbola misy fitsirehana izy ireny ary tsy misy fanarana tam'le olona ka ny tianapetraka zany de hoe tsy mipetrapotsiny ny fitondram-panjakana ary zay nge mamay anay hoe ataovy ny fividianana de tena mba le mpitondra tena lanym-bahoaka ary tena afaka metraka fampanotrona maritra any eo satria za zao de efa mialatsiny fa de ararotoreto na manafano teny amin'ny vahoaka fa le momba lalàna momba fananatany zay mamaolana ny bokovitra zay memenona anareo io efa manaraka ny anareo tonga avy miboaka de aseoko anareo dolo le fitarainany olona rehetrarehetra pe reto tsisa tsy voavafa reto mivoava de efa naresady a mialatsiny tamin'ny ministry ny
fifandraisana amin'ny androm-panjakana mba agnesaka to zay mianaka de hoe to tahakiny hoe ho ajanona hony izy io fa endrasana amin'ny lay solom-bava-moaka voafity de mamantany tena ihany aho hoe lalàna goavana be ary lanena io zay tsy voafity zay nge tsy voafity fa nekely lalam-panorenana azy tondrotra nahoana ny tapahana satria ve resaka politika efa tia tombotsombahoaka ny vatana de apyatra ao fa tsisy mamaika ka tia napetraka de tsotra ihany efa maro ny ezaka atao ao indrindraindrindra fitondrana fiombahoaka nya de aveko any ndre mato premier ministre ray aman-dreny ianao nisy taony tsika sy anao teo de niteny za de mingavy marina mihitsy ny teninao ny pikabary de ray aman-dreny rehefa misy ny ady de mampiavana fa mingavy an'reo mpiara-miasa aminao reo a fa mety matahotra ny hoanao izy reo satria raha tena nekenao le fangatahana hoe ahena mpanotsainao reo a de mety isy aly reo de mba hajanony lefa lay afatra sasany ataon'olona mampiady risy ary fa aleo le tena fampandrona no horesana satria ny antony tenenako an'izay de atsotra ihany be loatra le tahitam-bahoaka nareo no mpanatateraka ary zay isorako amin'ny filohandrenirina rajoelona ary za de mbola manamafy ny politika akapobeany fa tsy nisy zany teteza mihitsy zanga tsy nisy fanovana takiny filohandro rajoelona tsy nisy zany premier ministre omer beksika zany raha ohatra ka nandeha ny fitantanana teoloha ka nisy an'ty teteza mihity ty de izy no premier ministre ka zay de miangavy anao raha andray anay ianao amin'ny herinandro araky ny teninao hoe horaisiko am'izay anao amin'ny herinandro ianao any ane nefa izy ange nefa nametsy ny mpiara-miasa taminy hoe tsy zany manao nyfandaram-potoana kozy fa mpiara-miasa amiko ka za de miangavy mihitsy za de tsotra namana fa raha somary nasitsika tadidinao nga mateto tamin'ny ministra teolohany mitsy filamenana anatiny de fanafiana tsy laza tena fa teo amin'ny fokotany zay nisy a de fanafiana efatra lehibe zao ary amina tapitrisa ny lany iza zao vavolombelona sy ny président Laramakson le tombotakatindrama amle firy le mpanendaka tsotro zao de tena hatramo zao le olona de jamba raha efo raiky veta zany hoe reo mpanendaka reo rehefa mahazo anao mpiambonana hita teo de saika hoany de efa tafatsoky izy reo satria akaiky nitranonay mihitsy le izy de tsy mahalala n'zany zon'olombelona izany sotra an'Andriamanitra moa fa vita somatsara ny poste de police teny aminay reo rehefa mahazo olona de manolana sady alainy ny vady amin'izany tetehany sinsisa ka izay de nombokevitra mihitsy aro anatin'ny anay koa io enquête parlementaire anay satria zao aleo azava marina iza marina ny tena mpiari-dalo eto iza ny tena manadio anreny taratasy rehetrarehetra reny mba tsy fanendrikendriana satria zao atenina ny olona rehetrarehetra de samy laza fa fokotany ray de dalo efa-jato ronjato ary ataonao na ny sambotra olona tsibon'olona ak didiny de alainy zazo ao no vasorona ka de miombokevitra tanteraka zay ohatra le ankety amin'ny fananatany ty satria izay mpitondra teteza mihita ny endrikendrehana hoe nareo manao an'izao zay rehefa misy fitarainana de tsy maintsy mandray na neo amin'ny domaine na neo amin'ny topo za tsy miaro any domaine betsaka neo fa voamiditra ao de misy mihitsy hoe indray raha olodinina ko na hitiavan'olona na tsy hitiavan'olona fa rehefa fiombahoaka de etiko aleoko alanandrina mozay alam-bahoaka ary nanaovako politika de hiaro ny vahoaka ka aleoko miavana amin'ny vahoaka valopolo isan-jato mizay miavana amin'ny paranao ranodrano anisan'izay nge namana ohatra ny ararotokoa namana fanina tonga n'olona le sombava-bahoaka hoe tatikatikatira fotsiny hoe za tsy mba nanisy hoe table enquête parlementaire ny ministre finance iny tsy nanao soni mihitsy satria tena ankabiazan'iny de tombotsoanay to ny tadiavina de tsy nanao sonia satria za mahita fa ministre finance de miasa mahay tena mitsitsy vola mahay tena mitatam-bolo io rangah io ary tena miaro azy mihitsy ako satria inona moa ny tokony ho anenjehana azy analana azy de ararotiko koa fa nilaza koa ka zay teo hoe niaty zay sy ny andriamatonmanandafo kotonirina zay sokobe ray aman-dreny tsy mpinamanoatra zao izay tsotro zao zay fotro zao tsy miady mihitsy zay ary izy ary zanaka tsy ray aman-dreny raha olona hafa zao mahita de hoe manambany olona ray aman-dreny manandafo satria za tony alahy aona le lahy ohatra zao lahy rozy tokony tsy miady zany zay hevitra tsy mitoviny anay satria zao nisy ady hevitra to de hoe andoanao tsy mianala ministre finance ohatra ny ararotoko any de zany anao hoe aloha tazonina izy fa raha misy esorona ka tsy marina kosa ve zany nisy fotoana ny ankolafiravalomanana amam-bolana vitsivitsy sady tsy mivory izy tao amin'ny CST tsy mivory izy tao amin'ny CT tsy mivory izy tany amin'ny ministre nefa izy de izy ny voalohany mandray karama zay varina reraka ny voro ambony ao zalahy maka karama tsikary bero ambany ao
azo alainga misy caméra dia azon'izany ka tsy matoky indray anao fa ka olodinina indray matavafa dia marinao ka nahoana maninona ka tena tia tanindrazana marina zareo a sy angeny nataoko maninona ka reny no esorina satria firy miliara karaha mangeny maninona ka menany 4 reny mena tany amin'ny Pedro maninona ka menan'ireo olona miandry isakasabotsy eo fa nahoana le olona mitsitsy ny anareo vola misy fa ny ampiasana azy tsy misy ny aty vola tsy misy fa mbola voalony karaha mampiasa mpanjakana mbola voalony karaha masiezy tena tsy miasa azy zay ny napetraka tony ka okotsika tsy analanala olona fotsiny fa zay mipetraka ake ka zay zany ny rafezana satria fotoana tsampy moary za dia mbola mangataka eto fandarana manokana mihitsy ady ngay azonareo atao hoe za man tsy de tiako tengesaka hoe ampamoaka ty satria raha miteny andriamato prime ministre hoe mila mpanolotsaina isaky faritra sy ny sisa dia tsotrany hoe ankolafy zafy albera andriamato prime ministre no nanolotra anao ny ankolafy zafy albera zay tiako milaza fa manana anjara amin'ny mpanolotsaina avy ny tetezamita congrès ny tetezamita ka maninona rareo ampidiriny zay tsy miraha za dia mbola milaza ary mbola azo anareo amarinina mbola ho avy ny fotoana nazavako amin'ny vahoaka ny vola amina tapisy nanaovako sosialy saika ny karaha makoetra rehetra ao dia nanaovako sosialy avokoa tiako milaza n'izany eto ary misy zay olona meko anireny dia manao sonitsy fa za tsy manao hoe docteur en science sociologie nefa navaky tapakapokako tsy meko olona ka mila fanovana le fanaovana politika namana fa ka ilaina le enquête parlementaire rehetra mba hisehony marina sady so dia nisakana ny karina nataony saka ny vohitapatrambo vohondolo ny tratrana amin'ny safy izay voho mialala ny voatorapato kasika miraraha eny hoe hiditra an-tsehatra ary anao ankety ihany ko ny fianakaviam-beraisam-pirenena mba ahafahana miantoka an'le hoe tsy mitongilana atsy na mitongilana roa na tafiditra resaka politika io raha io anao fijerinao zay fidiran'ny communauté internationale za no antanino tika izy miditra am'izay hitany marina satria ny tena hitany any fa rehefa miditra dia miditra hatramin'ny farany miditra ny ady amin'ny dalon koa fa tsy manao tsopodranoda mangaly manao ohatra le amnistie international atao hoe vaovaon'olona eny analakely ny nonao sady vaovao mpanohitra dia maikely anao anohatra ohatra le mpanao gazety le hoe tsy niakitorony araka aminay zay tamin'ny sivy tamin'ny dimy sasany marainy zay voangava tao fa le mpanao gazety mo dia mijery tele sady dia avy anao mamoaka vaovao tamiko tsy reny akoriny anay ka raha hiditra ny fianakaviam-beresapika dia tianay mihitsy amin'izay tratra le mpanafina dalo eto tratra le mpamatsy vola dalo eto tratra le avokana dalo eto izy moa ny tsy malala fa hoe rarina ianao hoe dia sambotra dalo velona namana fa zaho avavolombelona atao ambodakatindramamy nidina tena hoe tena hitanay mihitsy fipo amin'ny basy tao ary mampalailo le olo ianao atsanrataka rehefa miditra izy amin'izay dia fatany hoe le mpanao politika ratsy ranona nge io na le mpanao politika ranona ane io fa tsy anendriky le ohatran'izay koa le elitis foncier io le ady aliady tany io amin'izay tena fantatra marina izy le mpangalatra tany teto ka amaranako ny fanazavana amin'izay dia hoe andro mangarara zay ny tolomana teny amin'ny 13 mai andro mangarara tsika zao za dia mamerina fisaorana amin'ireo vahoaka maro tena tiako santionana tsonireo na manafaha fa raha tena tia ahita mpanao gazety dia azoko aseodolo soni ny amatsiny na vavolombelon'ny mpiasa mibaingy amin'ny vadika dia tena samilaza fa tena betsaka tsy nisy nanalika olona zany tena amarana koa dia milaza aminao tsy mamena trano milaza ny anarale oloeto fa nisy olona sy izy te avy nyteko ngasoloforoeneny anarany dia nyteny mihitsy izy tao hoe manao makoelona ny zaza malagasy izy sisa nefa izy lehiben'ny ao amin'ny commission ny éducation ao amin'ny fanabeazana dia nyteny tao koa ny ray aman-dreny vaovao benjamin zokobeako isika na miantony dossier tony na miantony hoe mba atidito olo ko nge raisiko daoly izy nyteny tao koa misy manao makoelona tsy fiteny atao taninarivo anie zany fa nahoana tsisy mpanao gazety nresaka an'izany satria zay koa nresany any lafi tsarany tsy tokony ho teneniny zany za dia milaza aminao fa natrany nosy be natrao deko natrany voe mara naiza dia miditra amin'io zay ary tena misy soratanako be dia be soniako any mampilaza ny domaine fitepo rehetra rehetra zao dia valio ka eto amintsika zany dia mariana fa zao miasa ihany no injera ary mba raharotiko kely ihany amin'le hoe nametraka fanontaniana koa tamin'ny prime ministre tamin'le resaka niny dia tsy navoaka ny gazety angely izy mbomala mariako any fa zay dia milaza fa tsy misy afaka manakana ny filohandry ny rina rajoelona tsy rotsaka satria raha voatsy izy ny filohany amin'ny repoblika faefatra
de veromaina matymongoka dolo ny tolona rehetra misy miteny hoe nareo amin'ny uderany ary misy mitovy hevitra nareo amin'ny uderany eny fantatrangy le mpanao politika androany izy MFM rapitso izy tim afakapitso izy zao olona efa mpivoavoatrangeny zay natonga ny tanora mijoko fa zay mahatonga ny olona tsy matoko mpanao politika tsony satria androany izy arema rapitso izy de anao hoe de tsy mahamenatra veka zany to place mialatsiny resaka anao hoe de tim tenatra any amitsynay maintinao to mouvement Saravalomana de avy ndray anao lasa PSD tamiko de rapitso ndray anao TGV tsy zalo tsy TGV fa fafo 5 UDR de avy ndray anao UDR tsisy mandray anao am'zany ka zay le fanovana tsy maintsy entiny eto ary za de milaza fa entitra izahay zay tanora mpanao politika entitra izahay mila fanovana fanaovana politika ary mila pikabary tsy mitelikafatra fa mitelikafatra mabe kibo ho an'ny voaka ary mbola voninan'indrony izahay fa saingotsindrona fanafodiny anay fa tsy tindrona forombolona akory fa raha ohatra moa tsy zakany atodohan'ny sasany ny fiteniko satria raha olona hitondra firenena zany tokony mafolaka fiteny malagasy foko valambefolo fa efa tsy lamoatsony fampidina foko akehitriny mila mafolaka an'izany mianatra ny teny sy fiteny malagasy fa reza manokana sy ny premier ministre mihitsy zay lolo afaka tapoloa ny amin'ny lesona ny teny malagasy sy ny kolotsaina fa mapolo taonany ny anarako an'io ary haiko tsara mihitsy io voafolako tsara ary efa navadiko 30 mihitsy ny lelako satria alaniny zay vongesaka fa tsy pito akory aky navadiko 30 ny lelako vo nyteny ary za de tsy afaka ny andefitra na iny kiantra na iny nikidona tsy afaka ny andefitra ny tenanay raha ohatra ka mbola misy olona manitsakitsaka sy manindrinindry vahoaka malagasy tsy vavolo tapitra ihany keo ny fandarantsika am'izao alina izao ny fametrahana mandram-peona ho an'ny mpijery antsika ny farany rano kopa ny farany vilona omby farany omby ena farany ena amin'ny olombelona farany olombelona amin'Andriamanitra tsy maintsy mialatsiny miala fomba miala salofito ana manafary eo amin'ny zao fandraisam-pitenenana zao satria tsy aingitraingitra ty sanatria fa nitsiny mamapondro de rano mareka raha tsy mitsangitra mampiko ty ka ny teny maro tsy lozan'io tany kabagalahatra tsy lozan'zeny sy disony teny diso tsy mba kabary ka dia maria fa nininona teny lasaiko teo mety misy nga mafalifaly am'zany zany tompoko na teo dotany sy kapitandroka ny kabary tsy manasoaso foana tsy mampome foana fa misy any koa ny tsy maintsy dotany sy kapitany tsy maintsy mifanindronindrona kely any dia ialako tsiny ialany mikolo lanatsalofita ary mbola miangavy ana manafa mba iangavy fandarana manokana manaraka resahantsika mihitsy any feo my vahoaka le tena hoe inona ny tetam-bahoaka de ambaratsika eo ke za zany de milaza satria tsy de mbola nazatra ny olona hoa le kabary politika de somary taitaitra ihany izy dia efa voaka zany tia ny kabary politika sy ny politika ny kabary mba tsara ho alaingo namana sasangeo lesona ary miangavy ango namakotra rehetra tsy anana lolopo am'reo mpampiadangely reo fa nitsika malagasy re tsy mivaky vely le rehetrano maty re fasana ary mametraka ny mandra-piona sy mandra-piresaka aminareo reto mikasitrahany ianareo mpijery rehetra zay nanaraka hatrany farany fandarana tamin'izao alina izao tapitra ny fiarahantsika mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray toboko lasy toboko vavy